Nampiatso mpanao gazety sy ireo hainoa manjery androany fahena amby folo ny volana desambra atao amin'ny Live Hotel Andavamamba ny Telfa Prod sy ny Tarika Anjila fa isy ny fifaninanana amoana le feo manga na casting voateur féminine 2015 du groupe Anjila fanedetina vetrany. Isy ny fifaninanana amoana ilay feo manga na ny casting voateur féminine 2015 du groupe Anjila. Kanisy androany ny valandresaka ho am-panao gazety nampahafantarana izay dia notrony ny mpitarika ny fans club Anjila izay tena sarotiny tokoa amin'ity tarika ity. Izany fampetsoana sy valandresaka tamin'ny mpanao gazety izany na lalàna fa hanomboka ny 20 Desambra 2024 avy izao ka hatramin'ny 20 Janoary 2024 ny fisoratana anarana izay etsoana ny vehivavy mana-talenta tsy hankanavaka rehetra feno 12 taona no miakatra hisoratra anarana amin'izany. Ny mampiavaka ity fifaninanana ity dia ho lasa mpihira mahatianina sy raikitra ao amin'ny Tarika Anjila ilay mpandresy ka hanaraka ireo seho rehetra ataon'ny Tarika Anjila na eto toerana na any ivelany. Miara-miasa amin'ny mpanakanto namana ny Tarika Anjila amin'ny fifantenana izay voador féminine 2015 izay ankoatra ny Telfa Prod sy ny solotena ny fans club. Alefa eto amin'ny fahitalavitra ma-TV isan'andro ny zava-mitranga sy ny fivoaran'ny casting na ilay antsoina hoe télé-réalité izay hanomboka ndraiky amin'ny 30 Janoary 2024 ao amin'ny Live Hotel Andavamanga. Ny mpankafy sy ny publika dia afaka mifidy miaraka amin'ireo mpitsara manomboka eo amin'ny level 2 na midingana faharoa. Ity casting ity koa dia miavaka amin'ny mahazatra satria rehefa misoratra anarana amin'ny mpifaninana dia mahazo CD audio original iray izay mirakitra ireo hira ifaninanana. Ireo izay tafakatra midingana faharoa dia hozaraina CD iray indray izay feon-kira fotsiny ny ao anatiny. Ny anton'izany dia mba ho seho mahatianina amin'ny fifaninanana ka afaka hatrehan'ny be sy ny maro. Tsy adino anatin'izany fandraisana anjaran'ireo mpanakanto namana Tarika Anjila hanafana ny fifaninanana na ny casting.